feo amin'izay resaka sosialy izay hatrany dia mbola betsaka ny verizo eto Madagasikara koa mitoy ny ezaky ny KNAPS amin'ny fampahafantarana ny lalàna velona momba ny asa sy ny fiahiana ara-tsosialy. Ankoatra ny sehatra tsy miankina dia iny ny KNAPS ihany koa ny fiangonana toy ny sekolim-pinoana, tsy diso anjara tamin'izany ny sekoly FJKM sy ireo ivon-toeram-pihofanana samihafa. Fanadihadiny. Araka izany dia nidiny fotony teny Ambohimangakely ny KNAPS nantahiry-pirenena momba ny fiahiana ara-tsosialy. Nitarihan'ny Andriamantora Soana FJJ taleny fenitra sy ny fikarohana eo anivon'ny KNAPS ary ireo mpikambana eo anivony toy ny mpitantanana. Marihana fa ny mpiasa eny anivon'ny fiangonana dia anisan'ny olona sahan'ny KNAPS raha ny fanampiana ara-tsosialy no resahany. Fomba mahomby indrindra dia ny fampahafantarana azy ireo zany didy mandalana velona mahakasika ny asa sy ny fiahiana ara-tsosialy. Dia izay no anton'izao fampiofanana mandritry ny 2 andro zao izay atao eto amin'ny FJKM Ambohimangakely. Izy ity moa dia toy an'ilay ataontsika hoe fanaovan-tsonia ny fanaraha-piara-miasa teo amin'ny FJKM sy KNAPS izay voasonavina tamin'ny fa 20 ny volana Jona lasa teo tany amin'ny fiben'ny FJKM zany dia hotohizana izy io manerana ny Madagasikara. Misy amin'ireo mpiasa eo anivon'ny sahan'ny FJKM nefa misikiritra ka ny zony fa misy kosa ireo mbola tsy mpikambana ao anatiny. Ka mba ahafahana miroso amin'ny fitsonjovana ireo olona miasa ao anatin'ny sehatry ny fiangonana dia fomba mahomby indrindra ny fampahafantarana ireo didy amandalana mikasika ny asa sy ny fiahiana ara-tsosialy. Tena ilaina satria mahatsiaro fahasahiranana tokoa ny mpiasa rehefa tonga ny fahalebiazana. Ilaina ihany koa zany raha tonga ny ohatra hoe miteraka izy, tonga koa ny hoe loza mety hitranga dia tena ilaina tokoa. Zava-dehibe mihitsy satria manokatra ny lalana mifandraisana mikasika an'izany ny fiahiana maha-olombelona. Ao anatin'ny 2 andro dia hazavaina mikasika ny fifanarahana arak'asa sy ny fiahiana ara-tsosialy misy eto Madagasikara. Ireo fanampiana omeny KNAPS toy ny fanampiana ny fianakaviana, ny fanampiana ramararina hatradoza-perinasa ary ny fisotrondronono. Dia iny fanadihadina mikasika ny fiahiana ara-tsosialy indray tompoko lahy sy tompoko vavy no nentina namaranana ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity. Ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary mbola manasana ao hatrany anaraka ny fandarana izay efa vokarin'ny fahitalavitra ma-TV sy natokany ho anao amin'ity alina ity. Ny tena kosa indray dia manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.